Tsentsina fako avokoa ny lakan-drano rehetra ato amin'ny secteur 6 fokontany Mahavoky Atsimo fa indrindra ny eny amin'ny faritry ny cité Tsaramandroso iny. Ankoatr'izay dia miparitaka mameno tanàna ny fako no ny fatsapana n'izay zavatra izay indrindra no nampifoa amin'ny torimaso ny ponina eto an-toerana. Nanao fanadiovana faobe nanala ny loto rehetra. Hitanao le lalana ty zany efa tobin-drano mihitsy zany izy io. Milaza misy anamboatra aloha fa hatramin'izao mbola tsy tonga le mpanamboatra an'izy dia nandraindraikitra zany zay fokotany anadio an'le izy zany zay. Dia manomboka amin'ny rond-point mandeha Mahavoky ery zany jusqu'à ty amin'ny Tsaralaza ty zany mandritry ny androany aloha zany io. Fa le fanadiovana zany toy ihany. Efa teo koa manadio isa tokantrano koa zany manadio manodidina anazy zany amin'ity herinandro ty zany tsy maintsy atao zay zavatra zay. Ny fanadiovana anelakelan-trano mbola vitan'ny vahoaka ny fanaovana azy. Fa ny loto be sy ny fahatsetsema ny tatatra lehibe izay miteraka fahadiobona mandavataona tsy asara tsy mahintany eto amin'ny lalana miditra avy eo amin'ny Tsaralaza. Tsy ho vitan'ny mponina ny anadio azy ka manaitra ny tompona andraikitra maefa voakasika ny amin'ny raharaha io ny chef secteur. Eto zay zany dia manao antoavo ny mera sy ny manodidina zany eo tompona andraikitra eto amin'ny tanàna zany mba hijeran'ity lalana ity fa na asara na tsy asara zao atsika tsy asara zao ny zava-misy amintsika eto aminay eto. Io zany mba angatany amin'ny mafy mihitsy mba vozeo zay hita amintsika fa tena dobo mahitsy zay eto na asara na tsy asara. Ny secteur 6 eto amin'ny fokontany Mahavoky Atsimo tsy voasambany akory no nanao ny etsika fanadiovana faobe sahala amin'izao fa efa fanaon'izy ireo matetika izy io raha ny fanazavana.